entina misaritaka antokotany, varavarana voafantsika, fianakaviana efapolo tafo ny trabona anao tafo lanitra amin'ity alina ity eto tsara rivotra commune Belobaka. Tanàna ao anatin'ny velarina 120 hektara no voakasika ny ady tany, very fanaham-bola velona ireto vahoaka ireto. Tondra polisy re maro be avy any tanenina ma tsisy autorité na dia raika zay tamin'ny tanàna mba niatrika na tokotany na be ny tanàna. Mampalahelo anay zay zavatra zay. Mba miangavinareo manam-pefana ambony ao ijerenay fa ny tokotaninay zao fa tsy tanay zanakanay torany tokotany tsisy raha tranonay gaby nidigna fatifatsina ao. Ata zanakanay ndeha l'école tsy tanay karakarainay anazy. Zany reo ihany koa nipody namoakan'ilay entanay. Hoe avoaga entananareo. Dia reo ihany koa mikatrika an'ilay raha reo na dia misy very misy vaky maro ny vaky amin'ny sasany ny entanay. Hatramin'ny alakamisy lasa teo no tonga teto ny vaditany anatanteraka ny didim-pitsarana zay naharesy reto vahoaka reto teny amin'ny fitsarana. Omaly kosa nisy ny fifampiresahana tamin'ny reto vahoaka sy ny vaditany anatanteraka ny didy io. Androany tonga ny fotoana nanaovana ny famantsihana ireto varavaran'ireto fokon'olona ireto ary ny rosa vetrano ny famoahana ny entana tao anatin'ny tokantranony tsirairay. Raha tokony amin'ny faharoa ny volana novambra ho avy zao ny fepitona farany araka nambarany reto vahoaka ireto hatrany no ialan'izy ireo ao anatin'ny trano raha to ka tsy mampiakatra eno anivony ny fitsarana ambaratonga ambony amin'ny fandravana ny didy io ry zareo. Vokatrio tsy nety hiala moramora tao anatin'ny trano reto fianakaviana sasantsasany, tsy nitsitsy ny mpitandro ny filaminina eny hatramin'ireo vehivavy voaterabao tao anatin'ny trano. Tonga avy any dia tabataba vinango tary atsimo amin'ny madama Rafotsy moa dia tena nampalahelo. Torana tsy nananaina anatin'ny adiny 2 torana tao na ivohitsakitsaka ny polisy tao. Ka tsy zay ny dian'ireo hoe tsy andeha mon'olona fa hitanao mpitandro filaminana mba hiaro ny vahoaka izy miady. Misy vinatoko mifana dia ahoana ity vinatoko mifana ty vao aboaka misy aboaka aboy foana efa fasianay tragno ty dia mifandidididiny teo moa zay mifampiditra teo dia farany io dia mifasian'io dia tsy nanefika farany dia raha mararany io hoe dia nareo miatika an'io dia farany zany dia vahandreo foana dia tragno ilany zany dia ampidirindreo zany dia mpifana aminay dia fa mikorotaky misy ireo teto fa mamango kobay misy zany maramila mampy polisy. Tany vazaha colon tamin'ny fotoan'ny fanjanahantany ity toerana ity teo aloha izay miady amin'izao fotoana izao io na avy tany tompony tany taratasy mazava izay mandroka ireto vahoaka ireto amin'izao fotoana izao na dia mbola vao omaly aza no latsabatiny natao sasatsasana. Raha efa 40 taona kosa no nitoerana ireto vahoaka ireto teto amin'ity toerana ity.